Vatsy pitahiana ho anao anio. Ny teny izay andraisantsika hery sy fanantenana amin'ity androandroany ity indray dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie toko fa 12 ka ny andininy 420 ka hatramin'ny 520 no ndeha iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladian'ny tongotrareo dia ho anareo, hatramin'ny efitra sy Libanona ary hatramin'ny on'ny Eofrata ka hatramin'ny ranomasina andrefana no faritaninareo. Tsisy olona hajanona eo anoloanareo, fa ataon'i Jehovah Andriamanitrareo ho azony tahotra sy hororanareo ny tany rehetra izay hodiavinareo arak'izay nolazainy taminareo. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy ankehitriny fa dia mbola amporeninao sy menao toko-panantenana mandrakariva, fa na dia mpivahiny sy vahiny amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy anay ary izahay, dia menao toko fa ho anjara sy lovanay ny toerana rehetra izay alehany na diaviny faladianay, ary izay rehetrarehetra ataonay dia omeny Jehovah ho anjaranay tokoa. Feno fifaliana izay ankehitriny. Hamarino izany teninao izany amin'ny tsirairay avy, amin'ny isan-tokantrano, amin'ny isam-baravarana, mba tena atserovanay fa raha Jehovah ny momba antsika, iza tokoa ny atohatra antsika. Dia mankasitraka indrindra noho ny fitiavanao, ny famindraponao, ny fitantananao ary ny tana mahery izay tantananao sy ombanao anay tsirairay avy. Saotra Jesosy. Amen.